zay efa manana résolution anankiroa milaza mazava fa anay io nosy io ary ny teny ny firenena frantsay hoe miangavy anareo frantsay zay hanokatra ny adevitra ahafahana mamerina ireo nosy ireo a Madagasikara tazominay fikirinay zany tompoko voalaza ireo résolution anankireo zay tika ilay nazavaiko ary mitovy hevitra amin'izay manampahaizana araka ny lalàna fantatsika tsara ohatra professeur Morantsay fa tenyzao koa izana teo tao anatin'ny voamera teo aloha ary mitovy hevitra aminay hoe aha amintsika tsisy antontsona raha iverenana amina adevitra araky ny lalàna be dia be fa aminay efa azo io a raha ny adevitra araky ny lalàna navoaka ny résolution io a ijerena dia mifanindry an-dalana amin'izay ilay hoe ka efa azonareo ny souveraineté nefa maninonareo mbola mangatana tsika tsy manao bontolo hoe aha rehefa tsy menareo anay ty dia andeha zay a idéclarer la guerre na andehanao ady aminareo frantsay fa izay no mafifanarahana iraisa ny pirenenany zay zany mila asika tsara ny dika le atao hoe négociation internationale ho anay dia anay ho antsika délégation malagasy dia antsika malagasy reo nosy ireo ho an'ny frantsay any koa dia zay miteneny tao anatin'ny teboka fafito ary normal zany hoe zay koa manana position anay na manana fomba fijerynay mikasika ny souveraineté zay dia andao ary ataony fifanakaloza-kevitra mandra-pahita vahaolana maro fa mandra-piandran'izay kosa zay tsy afaka anaikitsony hoe samorina na alaina atao confiscation ny embarcation na ny sambon'ireo tanjontsika any amin'ireo faharidranomasiny nosy malagasy ireo satria zay nde zavatra mitraka tena nandeha aradrarony ve sy araky ny tokony ho izy ve ny resaka momba ny fitakiana izay nosy zay sa dia samy mandeha samy mitady dia zay tsy naharaka nandady ho ny rehetra raha ny zava-misy oa tany anatin'ny tsikala-pieritrretana ta sy ny fampirarahana averintsika ny tantara raha ny zava-misy tamin'ny tsikala-pieritrretana sy ny fampirarahana tamin'izany fa ity kosa ny fatelopolony volana jona lasa teo dia nailika le olon-dehibe manana ny tahirikevitra sy valabe an'ny hevitra ny amin'ny hoe ireto ny paikady hoentina andesen-dahatra ny izay mbola manjanaka amin'izao fotoana izao nanana an'izany atsika efa naverimberina teto foana hoe Ranjeva Raymond ny jeneraly raha Makavelo Désiré Andriamato Razafy Mahova Serge Razafy Arson Laza raha Benarivo Saondra raha Johnson Hugues raha Bearmanana Lucille tetsakilany ihany koa Razafy Maefa Ivoasina ny zavatra napetraka izy valo mianadary eo tamin'izany fotoana izany no hoe ny famerenana zay nosy izay ho an'ny malagasy fa tsy hoe ny fampirarahana amin'ny fiaraha-mitantana zay aloha de diso raha ho an'reto le nandeha reto satria be de be mihitsy raha oharina aloha le ho an-jareo le revoatonina anarana teo sy reto de tena voatavy tsy mifandraka ho ny fitenenana fa pirofo zany fa tsy manana an'ilay olona intsony ny mpitondra fanjakana ho amin'ny ankehitriny de reo ny terena ko masaka oatra ny voalobo-jaza hoe andanonareo nareo makany hitanareo ohatra ny tolona rehetrarehetra ihany misy ny atao le ny aloha jereo tsara rehefa manao esekytsika de misy le miaramila le aloha aloha le reo ny miara lay le roasy le dame matorina de ohatr'izay ihany koa ny zavatra misy no hoe tsy maintsy embenana nareo zany no afaka mandeha any satria zay raha hitady olona reto olony reto fantatra tsara fa tsy anaiky mihitsy raha tsy miverina any Madagasikara tsy misy ny fiaraha-mitantana fa malagasy io zay nge ny takin'ireo valo menadary eo de nailika izy tsisy ao ntsony izy na nyray arany tsy resakitsika momba ny fifandraisana iraisam-pirenena nataon'izany olon-dehibe lolavina tapiloloha zany Ranjeva Raymond tsy resakitsika n'izany hoe ny asa vita sy ny tantaran'ny firenena efa nanomboka tamin'ny fitondran'ny amiraly hatramin'izao zany raha Makavelo Désiré zany tsy resaka tsika momba ny fahaizana ny tantaram-pirenena sy ny resaka momba ny toe-karena eto Madagasikara sy ny fifandraisana ihany koa eo amin'ny fandresen-dahatra amin'ny iraisam-pirenena ho any Andriamato Razafy Mahova Serge zany fantatsika mazava tsara ny tolona nataon'izany Razafy Arson Laza zany ary nametraka ny lazany teto Madagasikara atao anatin'ny sehatra maro ny tsy fanekena ny resaka momba na kolokolo sy ny ady tamin'izany sy ny resaka momba ny fitsipika rehetra teto Madagasikara sy tamin'ny sehatra iraisam-pirenena napetraky raha Benarivo Saondra tsy lazaina intsony ny zavabita sy ny tahirikevitra tao anatin'ny nananany raha Johnson Hugues izany zavatra rehetrarehetra zany ny re olona tsara ho fantatra
fa tokony naka zany le tsokevitra hoe ireto le tsokevitra hoentina ihany mety ve de mety manitsy reto olona zay voatanisy reto hoe izao no paikadina metrahanay azy fa retoko inge nandeha tsy miga anozy izy ny tanora tonga de nandeha fotsiny fa zay aloha voahiraka de zay aloha andeha mialoha de zay aloha anao selfie de aveo zay miady hevitra de aveo zay miverina ty de ny sasany mbola nijanona tary de ny sasany mbola mietsehana sy maro isan-karazany zany zavatra rehetrarehetra zany mila rindra raha ohatra zao ka arahantsika raha manatso iando zay resaka izay nataony Rakotondrazafy Andria Tongarivo arety makasika azy ity am'ilay apahan-kely zay nataony tany de voatononao ny anara misy olona voatononao zay olobe ho an'ny teo aloha de alatsakitsika zay de notsika eo zay efa manana résolution anankiroa milaza mazava fa anay io nosy io ary ny teny ny firenena frantsay hoe miangavy anareo frantsay zay hanokatra ny adevitra ahafahana mamerina ireo nosy ireo a Madagasikara tazominay fikirinay zany tompoko voalaza andreo résolution anankiroa zay tika le nazavaiko ary mitovy hevitra am'izay manakaizana araka ny lalàna fantatsika tsara ohatra professeur Moranjay fa tenyzao koa izana teo anatin'ny voamela teo aloha ary mitovy hevitra aminay hoe aha amintsika tsisy antontsoko la iverenana amina adevitra araky ny lalàna be dia be fa aminay efa azo io a raha ny adevitra araky ny lalàna navoaka ny résolution io a notsinderina de mifanindry an-dalana amin'izay ilay hoe ka efa azonareo souveraineté nefa maninonareo mbola mangatany tsika tsy manao bontolo hoe aha rehefa tsy menareo anay ty de andeha zay a idéclarer la guerre na andehanao ady aminareo frantsay fa izay mafifanarahana iray sampirenenany zay zany mila asika tsara midika de atao hoe négociation internationale manay dia anay ho antsika délégation malagasy de antsika malagasy reo nosy reo ho an'ny frantsay any koa de zay miteneny tao anatin'ny teboka fafito fa normal zany hoe zay koa manana position anay na manana fomba fijerinay mikasika aziny souveraineté zay de andao ary ataony fifanakaloza-kevitra mandra-pahita vahaolana maro fa mandra-piandran'izay kosa zay tsy afaka anaikitsono hoe samorina na alaina atao confiscation ny embarcation na ny sambon'ireo mpanjontsika any am'ireo faritra ny masiny nosy malagasy ireo satria zay teny zavatra mitraky mazava izay zao le solo-tenatsika le Andria Tongarivo Rakotondrazafy arety rehefa napetraka tao anatin'ilay izy lay hoe le teboka fafito le resahany io le fandraisana anjara ny mpikaroka malagasy amin'ny fikaroana ara-tsiansa mikasika ireo nosy ireo zay le teboka fafito satria teboka valo manko no resahany izy ireo tao de hoe andeha tsika mba ifampiresaka ao anatin'le inona moa le fampiresana ane tokony tsy nametraka teboka be deabe fa tokony nametraka fotsiny tanatintsika ala-peritrereta ny andaniny sinekila le frantsay sy le malagasy hoe io nosy io de anay araky nefa voalaza tamin'ny taona 7 de miverina ao anay io zay de tapitra ane zay any nefa tsy manao teboka de hoe mbola nisy ne fionana fahatelo zany ane re olona tena lasa makarary ento eto le resaka fa tokony nametraka an'izay fotsiny zay naniraka zay nirahana ohatrany anao rehefa irahana zao ny zaza hoe andany ty vidany ohatran'izao ary tsy mivoana amin'iny izy fa ino no vidiny de rehefa tsy mahita izy de miverina de ohatra zany ihany koa re tsika rehefa miresaka amin'le izy hoe io nosy io tsy ilainay le fiarahany tatana fa io nosy io anay de miverina amintsika de vita de tapitra le ady hevitra fa tsy hoe mbola iandrinay le dingana fahatelo maninony aza rebirebena any amin'ny zavatra tsy izy ny olona veriverezinareo anatin'le fampisehoana ny resaka momba ny rendrarendra sy ny fafinaretan'ny maso le olona de ao ambadika zay nefa misy manondrana rehefa nyteny zay teto hoe tsy analamanga irery Madagasikara fa rehefa misitraka an'izao de mba azarao isa-paritra de nyzarinareo zao tany amin'ny faritry Fianaratsoa tany Mahatsiatra ambony tsy ao ihany koa ny Madagasikara fa azarao avokoa isaky ny faritra rehetra misy eto amintsika zay ny sitrahana Antananarivo de sitrahan'ny faritany eniny eto Madagasikara ny faritany eniny eto Madagasikara raha tsy vitanareo manao azy maika ave fa le 420 zarainareo inona no vita eo nefa lazainareo fa tsy misy distrika ao adiny ntsony eto so de mba lasa kobakambavy so de mba lasa angohatenda mibetsaka ao anatin'le izy zay zavatra zay nge le tsy azo ekeny be de be tsika miteny teo ny atsika raha eto akaikely eto misy maka nefa tsy misy miaro tsy misy manao an'izao
misy miteny le olona hoe anay io tany io fa fantatritsika ve le kompisoroka mahazo an'iren'olon'ireny ny didiko fe lehibe zay mahazo an'ireny sy ny tindry azo lena mahazo an'ireny hoe tiany ianareo fa rehefa tsy mety an'ity nareo dia zao mivalina zany iny mahazo an'le olona tsy afa manoatra intsony izy satria izay ny zava-misy dia azontsika saina maneritretra ve fa misy zavatra marobe ao anatin'izany nosy zany dia hoeritreretintsika ve ao an'ny nosy zay manko lefa nazavaiko teo tamin'ny fotoana zay nandehanan'izy ireo amin'ireo nosy malagasy nosy sambatra nosy nandalova nosy apela ary nosy bedimaky zay le nosy efatra reo io fa tsika tsy miresaka le nosy ray fotsiny hoe ty nosy ray tsy zay nosy ray zay ke io takitsika fa nosy zay efatra zay fa misy manko miteny hoe dia ota inona nefa zany misy hipetraka any ve zany mipetraka ho an'ny tantara eto Madagasikara hoe reo le nosy eritreretintsika tsara ireo manodidina ny firenena izay eo akaikiny le firenena efa lehibe zany fa ireo dia azy ary azy tsy misy mihitsy ny fitakiana atsero hoe anay ty nany fa tonga de anazy ireo na misy ponina hafa ao anatin'izy dia anazy ireo tsy misy ady hevitra fa maninony tsika ny any amin'ny 4 kilometatra any ilay olona le milaza fa ho tompony raha ohatra ka manakaiky azy zay mihitsy le raha nanakaiky azy le nosy raha ohatra zao ohatra ny hoe nosy La Réunion sy ny nosy Maurice no manakaikikaiky eo sy ny nosy Como tsy mampaninona hoe aloha zany fa izay fa ianao ary amin'ny 4 kilometatra milaza fa anao le zavatra efa manambara ho retany ray-danitra tamin'ny taona 777 fa Madagasikara io nosy io inona mbola dikevitra amin'izany tokony zay fanamafisana an'izay any izy tsy mila fiaraha mitantana any malagasy io nosy io dia point barre vitany ady zay mipetraka any mipetraka zay tsy mipetraka dia anjaran'ny tsiraray noentina mampandroso ho an'izany zany hoe mitatra zany i Madagasikara ao anatin'ilay izy fa tsy hoe akory ny fanaovana atso-jay ohatran'izany ny zavatra manaraka ihany koa etsekilany isika manangana foana zay nge miombokevitra tsara ny fananganany misitraka za tena sary-piaro mihitsy ny amin'ny fananana iombonana satria misitraka izany fa rehefa itsika manao fotodrafitrasa dia ataovy araka le teneninareo foana fa tsy hoe raha kotoherinandro akoriny dia rotana jereo tany amin'ny faritry mena be mbola tsy voatokana akoriny dia fa potika fa ataovy maharitra le zavatra zay vita dia lesitahale vahoaka ihany koa apetrao any amin'izay tokony misy azy ny zavatra zay fantatra anie rehefa nanao any ianareo fotodrafitrasa anisan'ny goavany tsy le communant le izy any no mitantana fa mbola eny anivon'ny fiadidinan'ny repoblika aloha azavo zay ho an'ny vahoaka malagasy zay tsy malala tsika mantsiny rehefa ohatra hoe mangataka ohatra hoe collégium eto Analamanga ireo sahako io ohatra aloha fa tsy haiko zay any amin'ny faritra mahatsatra ambony zay voantokanana iny fa rehefa angatahana io tsy eny amin'ny commune io ny angatahana any anivon'ny fiadidinan'ny repoblika io ny angatahana any miparotsa no mirotsaka raha tokony vola miditra ny commune dia lasany izany zavatra rehetrarehetra zany mila fantatritsika zany mba tsy tompotrano mionona isika manoloana an'ilay izy fa rehefa zaraina le tsintsara-pahefana hoe ao anatin'le fahatra anankiray le commune zay misy an'le fotodrafitrasa dia tokony vola miditra ho an'le commune inona ny antony ohatrany hoe zao etra mampiditra etra ny ao anatin'le commune iza mandray an'izay mazava ho azy nefa tsy maintsy anaova an'le commune zay tokony ampandrosoana ny commune misy azy fa tsy zany ny zava-misy eto hoe aloha tonga dia vakitsika batsilana ohatran'izay zavatra misy sao dia misy variana any hoe na midina izy na tsy midina eny an-dalambe aiza ny mpanao politika aiza ny firaisamonim-pirenena aiza ny mpitondra fivavahana sy maro isan-karazany anjara no mieritreritra an'izany fa tsy hoe akory ny tenentsika tsy matarik'olona reo raha na izao reo zay safidiny io raha safidinao tsy matarik'olona dia omeo ara dia hitantsika eo le izy fa tsy any amin'izay resaka mombany hoe zao ny zavatra misy aza rehefa nisy oa teto fifidianana tamin'ny taona 3 mazava be any tsy nisy mihitsy teto atao anatin'ireny fa nareo no nanakorotana lay kandida ilany rehefa nandeha izy tamin'ny mpilaninana dia lazaina rehefa voafefy hoe misy fefy misy tsilo tsy azo idirana eto fa maninona tsy azo idirana fa rehefa nareo azo idirana zay anie le teneniko hoe iza no afaka manapaka an'izany
rehefa ihany niditra ianareo voalohany indrindra atao amin'ny lampam-fanatanjahantena mazava be zany a fa ny kandida rehetra ihany keo dia afaka mifandimby ao amin'ny lampam-fanatanjahantena miditra nareo any le toerana malalaka mazava be zany fa ireo ihany koa dia afaka miditra ao anatin'izay fa aveo nareo rehefa avy miditra dia tsy afaka hidirany anna itsony ity fa ahoany misoratra amin'ny anaranareo ve raha misoratra amin'ny anaranareo dia zay zany mazava be hoe misy arany tena an'olo toka an'olona azo manokana le toerana malalaka tsy avelanareo hidirana fa tantandalana ve eto amintsika zay nge le teneniko hoe tsisy filoha eto fa misy mpitondra lohatra eto dia zay mpitondra zay ve mamahaly alasahirinao ny vahoaka aiza ho aiza izay voatanisa teo izay anjara mpanao politika anjara mpitondra fivavahana anjara firaisamonim-pirenena anjara ny syndika maro isan-karazany no mitarika an'izay olona manaradia azy fa tsy anjarako mihitsy za tsy manana anjaran'izany tsy misy vahoaka manaraka anay eto za tsy soratena atao voatango hoe amin'ny anara vahoaka malagasy no ahafahako amin'ny teny hoe tsia fa mampanao gazety tena manao famakakafakakana no hitondrako an'izay tsokevitra sy anatintsika ala-peritretako izay ho atsika mpieno